riva oka malagasy manerana ny zao tontolo zao. Andriamantoa filoham-pirenena, andriamantoa prime ministre, lehibe ny gouvernement sy ny kofehy manara-ponjaitra rehetra. Ho antsika rehetra zanaky ny faritra, tsy misy olona hijery ny faritra raha tsy ny zanaky ny faritra. Tsy misy olona mahalala ny aretina sy ny maratra anana ny faritra raha tsy ny zanaky ny faritra. Andao tambatra ny hery hitaky ampilaminana, ampanajana ny demokrasia, hitaky ny ametrahana rafitra zay hitondra fampandrosoana sy fampiroboroboana goavana ho amin'ny faritra manerana ny Madagasikara. Ho antsika ny fianaran-tsoa. Fianaran-tsoa dia lasa mpivarotra daholo izy mianakavy. Vao mivoaka ny varavaran'ny trano ianao dia mpivarotra no hitanao. Tsisy orinasa, tsisy fanantenana ny tanora, juste hoe mianatra fotsiny satria zany no lova tsara indrindra. Jereo ny zavatra mitranga Majenga. Tsisy mijery ianareo ao Majenga. Ny député-nareo miezaka mitabataba, miantso sy ny sisa, fa tsisy miaino ary tsy hisy hiaino. Ataovy ao anatin'ny sainareo zany. Zavatra mitranga ao Diego, be ny tanàna zay nofidinareo, zay mamy ny fonareo, zay tianareo, lasa misitry belona amin'izao fotoana zao. Ary tsisy mahasamy teny ianareo. Zay nahasahany teny dia nisamborona, dia nangina Diego Mantoux. Ho antsika zanaky ny Tuléara, nidina nakatia Tuléara, ny gouvernement, ny ministra isan-karazany. Tsy hoe satria anampy anao izy, fa iady ho an'ny tompontsony manokana. Olona any Antananarivo mandray fanapahan-kevitra any amin'ny tany izay tsy fantany akory, na ny fady ao amin'ilay tany, na ny kolotsainy ao amin'ilay tany. Tsisy fandrosoana ny aty Tuléara, ary tsy tokony ho resena lahatra amin'izany isika rehetrarehetra. Zanaky ny Tuléara izay, zahay no mijaly indrindra amin'ny faritra rehetrarehetra. Mbola azo atao ihany ny faritra sasany, fa ny zanaky ny Tuléara indrindra fa ny zanaky Androy dia mijaly sy sahirana indrindra. Ankehitriny, izahay zanaky Androy dia tsy any Androy irery ihany no misy anay, fa hita manerana ny Madagasikara, na Antamatavy, na Diego, na Fianaran-tsoa, na Antananarivo, dia ahitana vahoaka Antandroy be dia be. Ny antony dia satria tsy hoe tsy tianay ny taninay, fa satria tsisy mijery izay, tsisy manamboatra lalana makany aminay. Mba hahafahanay mivelona, tsy maintsy nitropinenana mandeha miparitaka manerana ny Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia miantso ny zanaky ny faritra rehetrarehetra. Miantso antsika mba iray saina, mba iray hina, hiady ho amin'ny fahafahana. Ho an'ny mpianatra université rehetra manerana ny faritra, manerana ny Madagasikara, ianareo no fanantenan'ny firenena. Raha mijoro ianareo ho avitra ny firenena, raha kanosa ianareo dia ho potika ny firenena. Raha mijoro ianareo dia mijoro sy miady ho an'ny raha ampitsonareo. Rehefa vita ny fianaranareo eny amin'ny université, ho aiza ianareo, hiasa aiza ianareo, hivarotra telefone, hivarotra puce, andeha manao animateur, manao animatrice, manao vendeur, manao vendeuse. Zany ny zavatra miandry ianareo. Antanio ny tenanareo hoe zany ve no asa nandaniko fotoana nianarako, nanomboka tany amin'ny ambaratonga ambany indrindra hatraty amin'ny ambaratonga ambony indrindra. Betsaka reo malagasy zay manao asa tsy mifandray, tsy mifanaraka amin'ny diplôma, tsy ny fianarany akory azy. Andao hiaraka amin'ny FMTT, andrava sy amotika ny hery mandrava sy mamotika an'izao firenena zao. Miantso anareo izay hiaraka amin'ny FMTT. Dinio tsara ny zavatra rehetra, dinio tsara ny foto-kevitra hijoronay, fa aza manaiky be fahatana ary aza mandà be fahatana. Fa rehefa fantatrao fa anavitra ny firenena, amonjy ny firenena, anavitra ny hoavinao, dia aoky anao hiady, tsy miady eo an'ny Madagasikara irery ihany,
fa miady ho anao ho an'ny hoavinao sy ny fianakavianao. Noho izany rehetra zany izahay avy ato amin'ny FMTT dia manao izao fanambarana manaraka izao. Mitaky izahay fa tsy miangava, mitaky izahay fa tsy mangataka, ny ampiarana eto amintsika, ny rafy mpitondrana mitovy amin'ny rafitra hitondrana ny firenena Amerikana. Mitaky izahay ny ampiarana eto Madagasikara, ny rafy mpitondrana mitovy amin'ny rafitra hitondrana sy ampandrosoana ny firenena any Allemagne, any Inde, any Australie, ry vahoaka malagasy. Ireo firenena amin'ny tany saiko ireo dia mampiasa rafitra zay tsy manome olo tokana anjakazaka sy anao zay tiany atao amin'ny firenena anankiray. Ny zavatra mitranga dia zao: raha ny firenena ao Australie ohatra nahatsapa ny vahoaka ao aminy fa lehibe loatra ilay firenena ary tsy misy olona tokana, président tokana afaka ife sy ampandroso ny firenena australiana manontolo. Noho izany dia nanapa-kevitra ny vahoaka ao aminy ka nozaraina sy naparitaka tamina faritra lehibe miisa anakenina ao Australie ny fahefana. Tsy ny firenena no nozaraina enina fa ny fahefana no naparitaka sy nozaraina anakenina. Noho izany dia nozaraina sy naparitaka tamin'ny faritra miisa enina ngezabe ao Australie ny fahefana. Isaky ny faritra anankiray dia misy ny pouvoir judiciaire, pouvoir législatif ary ny pouvoir exécutif. Mitovy amin'izany koa ny zavatra mitranga ao Allemagne. Ngeza loatra ny firenena nahatsapa ny vahoaka tao aminy fa tsy misy président anankiray afaka ife sy ampandroso ny firenena iray manontolo. Noho izany dia nanapa-kevitra ny vahoaka ao aminy fa ho zaraina sy aparitaka amina faritra lehibe miisa enina amby folo ny fahefana. Averiko indray mandeha ny fahefana hoentina mife sy mampandroso ny firenena no nozaraina fa tsy ny firenena velively no nozaraina. Ary amin'izao fotoana izao dia anisan'ny firenena matanjaka sy mandroso ireo firenena no tanisaina ireo. Noho izany indrindra mitaky izahay mba ho zaraina sy ho aparitaka amin'ny faritra telo lehibe eto Madagasikara ny fahefana hitondrana sy ampandrosoana any Madagasikara. Mitaky izahay mba ho apetraka ho eta na faritra anankiray Majinga sy Diego. Mitaky izahay mba ho apetraka ho eta na faritra anankiray Fianarantsoa sy Tuléar. Mitaky izahay mba ho apetraka ho faritra anankiray na eta anankiray Antananarivo sy Tamatave. Tsy Madagasikara no zaraina telo fa ny fahefana hoentina mampandroso sy mampiroborobo any Madagasikara no takinay ho zaraina telo lehibe. Tsy tsaratra ny fitakinay indrindra fa izay zanaky ny faritra raha tsy mivaly izany fitakinay zany, satria izany no vahaolana tokana azona iantoka zato isanjato fa ampandroso sy ampiroborobo ny faritra misy anay. Samy manana ny ranomasina, samy manana ny arenakibony tany ao aminy, ary samy manana manam-pahaizana ara-politika sy ara-ekonomika maro samihafa avy ireo faritra ireo. Ry vahoaka malagasy, mitaky izahay mba ho ajoro isaky n'ireo eta ireo ny fahefana législatif, ny fahefana judiciaire ary ny fahefana exécutif. Izany hoe ny faritra na ny eta tsirairay avy amin'ireo eta anankitelo no tanisaina ireo dia omena lalana ifidy filoha anankiray amin'ny alalan'ny suffrage universel direct. Ary izany filoha izany dia anendry prime ministre anankiray ary ametraka ministre miisa 120 farafakely. Zany hoe isaky ny eta tsirairay avy dia ahitana filoha no fidiny vahoaka, prime ministre no tendreny filoha, ary ihany koa ministre zay anatanteraka ny fampandrosoana an'ireo faritra ireo. Manaraka an'izany mazava ho azy hanana ny lalam-panorenany manokana
ny État tsirairay avy ary lalam-panorenana tsy mifanipaka amin'ny lalam-panorenana nasionaly. Samy manana ny système d'éducation manokana ny État tsirairay avy. Tsy mila mandeha Antananarivo ianao raha hanao gendarme, tsy mila mandeha Antananarivo ianao raha hanao polisy, tsy mila mandeha Antananarivo ianao raha hanao passeport, tsy mila mandeha Antananarivo ianao raha ikarakara taratasy isan-karazany maro samihafa. Fa isaky ny État dia manana fahefana ny gouvernement ao aminy hanao ny fomba rehetra ampandrosoana sy ampiroboroboana ny faritra ao aminy. Ry vahoaka malagasy, ny vola rehetra miditra avy amin'ny État tsirairay avy, zany hoe ireo État lehibe anankitelo ireo, dia mijanona ho ao amin'ilay État. Fa ny 300 isanjato no miakatra makany amin'ny gouvernement fédéral, zany hoe gouvernement national. Zany hoe tsy misy intsony ny fiandrasana vola avy any amin'ny foibe hoentina ampandrosoana sy ampiroboroboana ny taninay zanaky ny faritra. Fa raha misy fahavoazana any amin'ny taninay, misy vola vonina avy hatrany azonay raisina sy ampiasaina. Tsy misy intsony ny faritra mampiditra vola be dia be ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa tsy misy vola miverina makany aminy hoentina ampandrosoana sy ampiroboroboana zany faritra izany. Ny 700 isanjato ny fahefana dia mijanona ho an'ny État tsirairay avy, ary ny 10 isanjato ny fahefana dia iraisan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement isaky ny État, ary ny 20 isanjato ny fahefana, zay fahefana goavana sy stratégique ary international dia ho sahaniny ny filoham-pirenena. Zany rehetra zany dia mampihena ny asan'ny filoham-pirenena. Tsy misy intsony ny filoham-pirenena mandeha mizaravara, tsy misy intsony ny filoham-pirenena misahirana amin'ny olana madinidinika isaky ny État tsirairay avy. Mitodika manokana ho antsika Antananarivo. Nahoana i Antananarivo no mijana? Ny antony dia tsotra. Zahay zanaky ny faritra dia tsisy miraharaha, zahay zanaky ny faritra tsisy mijery, mijaly izay. Vokatr' zany dia mandositra mandeha makany Antananarivo izahay rehetra rehetra. Mitombo ny vahoaka ny Antananarivo vokatr' zany, mitombo ny fitohanana vokatr' zany, mitombo ny olona mivarotra eny amoron-dalana vokatr' zany, mitombo ny insécurité satria vahoaka be dia be tsy anasa no miray mivangongo ao Antananarivo. Ry vahoaka ny Antananarivo, isika dia vahoaka iray, malagasy iray. Andao isika ifanampy hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny firenetsika. Andao isika anome tanana anay zanaky ny faritra zay mitaky ny ametrahana sy hanorenana ny rafitra fédéral eto a Madagasikara. Rehefa mipetraka ny rafitra fédéral, tsy mila roasina ny zanaky ny faritra, fa mandeha miverina moramora any amin'ny taniny satria fantany fa misy gouvernement any amin'ny taniny, satria fantany fa misy ray aman-dreny afaka manampy azy, afaka miaino azy, afaka mamaha olana any amin'ny taniny. Ilamina ny firenetsika raha mipetraka eto Madagasikara ny rafitra fédéral. Zanaky ny faritra rehetrarehetra, ianao ny tompon'izao ady izao, ianao ny tokony joro, ianao ny tokony hitaky ary tsy tsahatra raha tsy azonao eny an-tananao zany. Mitodika manokana amin'ny fianaran-tsosy tituliara. Raha manohatra an'izany ianareo dia midiky zany fa tsy mino ianareo fa manana manam-pahaizana, afaka mampandroso, afaka mampiodina, afaka mampiroborobo ny État any atsimo. Tovy amin'izany Mazenga sy Diego, raha tsy manohana an'izany ianareo dia midiky zany fa tsy manana olona, tsy manana manam-pahaizana. Nahoana no aka olona any Antananarivo isika? Ife ny tanitsika noho izany indrindra, manomboka amin'izao andro izao, manomboka amin'izao ora izao, miantso ny FMTT, miantso ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra fa isika zanaky ny faritra, anomboka ny hetsika hitaky manerana ny tambazotra tserasera rehetra. Ampiasao ny telefonanao, ampiasao ny solosainanao, anavotana sy anampiana ny firenena. Miangavy ianareo izay
mba hanaparitaka ho hita sy ho reny zao tontolo zao fa isika eto Madagasikara dia mitaky nametrahana sy ampijoroana ny rafitra fédéral.